faly indray tafaraka aminareo tanatin'izao fandarana izao dia saiko anao anaraka izany hatramin'ny farany miaraba miaraka sy lofarajana miaraba ny Joela Biartsina dia miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana teo nandritrin-droa andro noho ny antony toetra raha misy eto amin'ny firenena moa zany fa raha ny faniriana dia hiaraka isan'andro izay indrindra miaraka sy lofarajana moa zany nisy ny fikonokononana ny fiomakomanana sy ny fanomanana maro samihafa ny reny fiatrehana ny raram-pirenena amin'izao fotoana izao ny vaovao anisan'ny tsara resahany ity ampanomboana angamba aloha miaraka sy lofarajana dia ny makasika ilay KMT na komity miaro ny tolona moa zany tafatsangana omaly ny birao vaovao izay andrafitra nyity KMT ity maromaro ireo sokajin'olona sy vondrikery izay mandrafitra n'ilay KMT miaraka sy lofarajana raha tsy resaka tsika hoe mpanao politika mpanakanto firaisamonim-pirenena sy ny sisa dia zavatra nisy nefa tanatina tambazotra tserasera any aloha raha itsina ny resaka tena maro mpanakihana ity KMT ity misy milaza mihitsy ary moa manao sarisary zaritena hoe komity mpijapo ny tolona no ataony zareo sarisary teny anatina tambazotra tserasera any dia androantsika te resaka kely mihitsy hoe inona zany ny ataontsika hoe mission principale n'ilay KMT mihitsy manomboka eto misy zavatra aloha tiako marihana ety am-panomboana ny KMT Joela Biartsina dia tsy rafim-panjakana io fa ataontsika hoe vovonana natsangana amindronanareo karazana hery rehetra mametraka tsara hoe vovonana natsangana anambarana an'ireo hery rehetra izay nandray anjara tamin'ny hetsika teto amin'ny firenena mbola mandeha lavitra ary le izy satria tsy najanona tena zay hoe tsy najanona tamin'ilay ireo izay hoe nanao ny hetsika tamin'ny fotoana ny 5 septambra ihany fa ireo rehetra ka mety hoe tsy dia hitan'ny olona nandritra letsika ny 5 septambra mandra-pampiongana Andriamatoa Rajoelina fa izay rehetra efa nanomboka ny fanoherana ny fitondrana Andry Rajoelina nanomboka ny verenany teo amin'ny fitondrana mandra-pahatonga amin'ny fionganana dia nandefa fanasana nandefa ataontsika hoe an'izay antso izay ho an'izay rehetra tena ataontsika hoe nandray anjara niditra tao anatin'ny fanoherana sy ny fitakiana n'izay fiovana teto amin'ny firenena izay averiko izay hoe tsy rafim-panjakana ny KMT satria misy miteny aho hoe ohatra ny sody asa solombavam-bahoaka sady ty ataonareo ty ohatra ny dia misy indray koa miteny hoe inona zany no doublon dia apetraka hoe ny KMT dia vovonana natsangana mba hamondronana ireo hery rehetra nanao ny tolona nanesorana any fitondrana Andry Rajoelina teo ary nitovy etaeta hoe tokony mba misy izay Madagasikara vaovao zay misy fifanajana izany fanaovana ny raharaham-pirenena izany ary indrindrandrindra ny asany ataony ny mpiandraikitra ny raharaham-panjakana ny raharaham-piarahamonina dia tokony misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny olona ao anatin'ny fiarahamonina izay ihany koa no mahatonga n'ilay anarany hoe komity miaro ny tolona miaro zany ireo karazana fitakiana rehetrarehetra nandeha teto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary izay fitakiana izay amintsika miteny izao mantsy ho resahantsika eo zay Joela Biartsina hoe misy fitakiana be da be misy olona maro amin'izao fotoana izao sokajin'olona maro mbola ao anatin'ny fitakiana ary mbola isy ihany koa ny fitakiana dia izay zavatra izay no hitenenana hoe misy fanjakana mijoro eto amin'izao fotoana izao fanjakana izay nijoro vokatra ilay ataontsika hoe hetsika nataon'ny malagasy dia nahazo an'izay fahefana izay izy iverina fa tokony handray ary vonona handray an'izay ataontsika hoe fangatahan'ny olom-pirenena mahatsapa fa mbola ao anatina fahasahiranana amin'izao fotoana izao ny tiako tenenina dia hoe
dia tsara ihany koa ny mampatsiahy hoe fa maninona no komity miaro ny tolona dia anisan'ny fanontaniana mipetraka Joel Beartsimba fa taizanareo reo tamin'izany fotoana izany a dia tsara ny manamarika fa nandritra n'ireny ataontsika hoe etsy-bahoaka teto amin'ny firenena reny a na ny teto Antananarivo izany na ny tany amin'ny faritra dia nisy ny sokajon'olona mifampiresaka tany ambadika tany. Reny sokajon'olona mifampiresaka tany ambadika tany reny a misy tamin'ireny rehefa vita ny fifampidiniana no mirotsaka eny Akanja fa le andaminana n'ilay fidinana eny Akanja Joel Beartsimba atonga n'ilay hoe tsy olona tonga dia mitsoaka tena isy tokoa le olona midina eny Akanja hitondra n'le fitakiana dia nisy tamin'izany fotoana izany natao hoe komity mpandrindra ny tolona. Nisy komity mpandrindra ny tolona izy tamin'izany fotoana izany hoe tahaka ny ahoana no endrika hitondrana izany. Ny fananganana azy io raha ny déclaration zany no apatsahivina dia ny fotoam-pitsarana ny Baba sy Clémence rehefa le nisy an'le fotoam-pitsarana raha tadiditsika tratran'le contrôle judiciaire ry zareo dia tamin'le 25 septembre iny a dia notazomma tsy navelan'ny voaka teo anivon'ny fitsarana izy rehefa manao an'le satria hoe sous contrôle judiciaire dia tsy maintsy manao présence zany hoe eto zahay mipetraka somatsara eto Antananarivo fa tsy sanatriana andeha nitsoaka dia tsy maintsy mandalo eny amin'ny fitsarana dia notazomma tao andro tontolo zareo tsy navela zany zareo Joel Beartsimba tamin'iny fotoana iny a ivoaka ka hitarika olona fa na tsy navela nivoaka ary zareo dia hitantsika ny zavatra niseho teo fa marobe ny malagasy no nivoaka ny 25 ny volana septambra ary iny daty iny no efa nametraka hoe tapitra le fitondrana Andry Rajoelina efa nisy ny herisetra fa nitsoaka ny ataontsika hoe ireo miaramila mbola tsy nahazo an'le tena baiko tena hoe manao herisetra mamono fa natsapa le miaramila hoe tena vahoaka malagasy maro nidina ny mpianatra Ankatso ny influenceur tsy afaka nietsika teo mbola tsy nisy resaka ZNZ tamin'ny 25 ny volana septambra mialohan'le 25 ny septambra mbola tsy henony sofin'ny malagasy le ZNZ fa ZNZ tany Nepal no eny ZNZ tany ivelan'ny Madagasikara no eny fa tamin'ny fotoana tsy nivoaka fa vao nivoaka kosa tany amin'ny efatrora tany i Baba Rakotoarso Clémence Raharnirina dia niteny atsangano ny komity mandrindra ny tolona. Nisy an'izay fanambarana zay dia izay zavatra iny tsara ihany manamarika ary atsangano manerana ny nosy dia samy mivondrona ireo karazan-kery rehetrarehetra na ny teto Antananarivo zany na ny tany amin'ny faritra maro samihafa indrindra fa ireo renivohim-paritany eto Madagasikara dia nitsangana ny komity mpandrindra ny tolona. Dia i komity ireo no niezaka zany nanao organisation nisy moa le fitenenana hoe tolona sandwich izy ity pique-nique izy ity raha tadiditsika dia hoe andao ezahana tamin'izany fotoana zany ny aneo firaisakiny eo amin'ny samy malagasy dia nisy tokoa no niteny hoe allo inona ny mba azo atao tsy resa-bola ny natao tamin'izany fotoana zany fa inona ny fanohanana azo atao andao ray nomana an'izao dia satria misy point de ralliement maromaro napetraka tamin'izany fotoana ny vovonana zao zany hoe ny antoko politika zao ny fikambanana zao ny tanora tahaka an'izao ny syndicat dia miainga avy eto maketo dia matetika moa ny mpianatra zany le miainga avy eny Ankatso sy miainga avy any Ampopo dia ny syndicat rehetrarehetra raha tadiditsika dia aloha miainga avetsy tanimbarina andriny ny antoko politika dia miainga avy aty Besarety sy ny nisy fandaminana tahaka zany tamin'ireny fotoana ireny ao anatin' zany rehetrarehetra zany ihany koa dia hoe ahoana no isin'ilay ataontsika hoe fandrisihana sy fanairana ny malagasy rehetrarehetra any amin'izay toerana misy azy ihany dia ny fampitsinjarana ilay izy hoe misy misehatra koa zany ao anatin'ny fampitana sy ny fizarana fanazavana ny zava-misy eny Akanja dia misy ohatra hoe ny infoculture média dia anisan'ireo hoe nametraka nanao an'ireny fampitana mivantana amin'ireny karazany toerana ireny itenenana amintsika hoe nisy izay zavatra fa tsy avy hatrany dia niazakazaka ireo karazan'olona ireo hoe zay andeha mitaky an'izao na mitaky an'izao fa
rehefa nandeha indray ny fivoaran'ny toedrara rehefa tafapetraka ny filohampanjakana, rehefa tafapetraka ny prime ministre, rehefa tafapetraka ny gouvernementa, dia mahita tokoa ny rehetrarehetra hoe misy karazan-javatra mitsangana, ary le karazan-javatra mitsangana ohatra ny endrika fivakisana. Zay fahatsapana an'izay hoe endrika fivakisana izay no nitsirian'ilay hevitra hoe famaninina ary raha samy teny ihany ary le zavatra tenenina somary mitovitovy fa amin'ny endrika mivaky, dia le endrika mivaky ny aya ao anatin'le endrika fivakisana hoe fa maninona le hery tahaka an'izao no mivaky, fa maninona ilay vondrikery tahaka izao no mivaky, dia satria misy karazana ataontsika hoe tombontsoa lasa memavesatra kokoa, dia io le tenenin'ny olona lasa resaka fitediavana seza le izy dia manoloana an'izay ohatrany aya ohatrany hoe ny tombontsoa manokana no lasa mavesa-danja kokoa noho n'ilay tombontsoa iombonan'ny fiarahamonina izay niarahana tao anatiny reny tolona rehetra nandritra ny firy-taona teto Madagasikara reny, dia hoe andao arezahana atao ny fanambarana, atambatra indray avondrina reo ireo, ka ny zavatra tao anatin'izany dia hoe hitondra andreo feo rehetra zay mbola matsapa fa tsy afa-po amin'ny toe-java-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Misy sahady moa no miteny hoe fa inona zany ny ilana ny solombavam-bahoaka, ny toe-java-misy eto amin'ny firenena dia fantatritsika fa ny mpanaradian'ny filoha teo aloha no maro anisao, ireo mpanaradia navadika palitao no maro anisao. Mavita ve izy ireo, mbola tompon'ny fahefana izy ireo amin'izao fotoana izao eo amin'ny ataontsika hoe fanaraha-maso ny asan'ny gouvernement, fa leto fanaraha-maso ny fizorana makany amin'ny fanatanterahana andreo fitakiana marobe teto amin'ny firenena no ataon'ny KMT. Fanaraha-maso ny asan'ny gouvernement no ataon'ny solombavam-bahoaka, fanaraha-maso ny fanatanterahana andreo ataontsika hoe programme n'asan'ny politique générale de l'État, mandeha misolo vava inona ny olana misy eny amin'ny fiarahamonina eny, asan'izy ireo tokoa, fa asa tsy nataony tao anatin'ilay fitoam-pitondrana Andriamatoa Rajoelina na tonga andreny korotandreny, satria solombavam-bahoaka no tena na hatramin'ny 5e mandat tsy tapesipesena ny fampandrosoana atao eto any amin'ny paladia ny raha ataontsika hoe ny laza sy ny fitiavan'ny olona n'izany filoha sy ny fitiavan'ny olona ny mpanohatra zany. Aleo raha anao evasanina dia anao katarakta ny mpanohatra aloha, zany angeny nisy teto dia androany ve satria nanova-palitao dia vita tapikeo zay zavatra hoe tsy misy tsony. Dia zay no mahatonga hoe misy zavatra eto mila tenenina, satria lasa mifampitazatazana amin'ny mpanao politika. Ohatra misy fitakiana be da be reo ataon'ny mpampianatra ireo, enona fotsiny ve izy ireo, ho ampanantenana tsy misy ve izy ireo, inona ahoana ny atonga hoe misy fanapahan-kevitra ka iny le processus miditra tsikelikely makany amin'ny hoe tokony andiniana sy amalina, izany ataontsika hoe fangatahan'ny mpampianatra izany. Eo ny mpampianatra efa mpiasam-panjakana, eo koa ny mpampianatra mbola tsy mpiasam-panjakana fa ilay atsontsika hoe mpampianatra frame, samy mana fangatahany. Io ny mpampianatra frame mba te azo hitovy amin'reto mpiasam-panjakana, ny mpiasam-panjakana koa miteny fa mbola ao anaty fahaserana tanteraka te hampiakatra misimisy kokoa an'izay ataontsika hoe fari-piainan'izay, ampiena ny fijaliana izay efa niainany nandritry ny taona maro ary tsy nafahana ny teny, fa rehefa ny teny moa tamin'izany fotoana izany dia tratra ny ataontsika hoe sazy mamaivay, raha tsy teny fotsiny ohatran'ny hoe tonga hatrany amin'ny fanapahana karama, fandroana tsy ho mpiasam-panjakana, ny affectation any amin'ny toerana izay tena lavitra ny fianakaviany tsy hanarahana, zany rehetrarehetra zany dia nataona fa ankehitriny aloha afaka miteny. Zay zavatra zay Joël Rabeartsimba ny tsara marena hoe hitondra an'ireny teny ireny, hitondra an'ireny zany, fa tsy vita an'izay hoe mionona fotsiny eo amin'izay fametrahana an'izay hoe fitakiana andavanandro izay eritreretina fa tokony ho hitan'ireo gouvernement amin'izao fotoana izao, tokony ho tsapany sy hitan'izy ireo, ary matoa ny mpikambanao anatin'ny gouvernement nandray ilay toerana dia matsapa ny adirany zany andraikitra izany, ary tokony manana sosikevitra ny amin'izany. Sosikevitra ray fotsiny ohatrany hoe etiko
fampiresahan'ny olona le izy misy le LFI am'izao fotoana zao a le projet ny loi de finance initiale ho an'ny taona 2024 eny anivon'ny parlement izy ireo am'izao fotoana zao a mahatsapa ny asany mahafantatra ny asany ve ny commission eo anivon'ny parlement ny commission finance et budget de tokony andinika izy zany hoe misy lahara-pahameny eto ohatrany hoe ny fahasalamana sy ny fanabeazana zao amintsika am'teny zao de misy zavatra marary azy eo ary am'ireo teboka enina zay nampitany ny filohan'ny filohampanjakana zay mitatana ny fanavaozana ny République Madagasikara dia ao anatin'le teboka enina ny hoe fahasalamana ho an'ny rehetra, fanabeazana tsara kalitao ho an'ny rehetra. Ka inoko fa tokony lahara-pahamehana zany zavatra zany ka ny fomba fana manao an'izany zavatra zany raha hitaka vokatra amin'ireo mpampianatra ireo tsika de mila jerena ny momban'izy ireo. Misy ve ny mahakasika an'izany raha ny malagasy manana ny eritreritry ity Joël Bertsing be tora lanitra votendrombohatra raha mitaka 300 000 ariary izy inona no azo atao ao anatin'ny budget io. Za tsy miteny hoe ome ho azy tanteraka ny 300 000 ariary, za tsy miteny koa hoe tonga de teneny tsy azo eritreretina mihitsy zany 300 000 ariary zany. Miteny reto mpampianatra frame reto hoe zay raiso mpiasam-panjakana daholo, za koa tsy miteny hoe zao de raiso mpiasam-panjakana daholo izy ireo fa mila mipetraka mazava satria fanabeazana ho an'ny rehetra fa tsara kalitao. Zany hoe ireo mpampianatra ireo koa zany de tokony mivonona ao anatin'ny triage hoe manana ny fahaizana ampianatra ve satria zany fampianarana zany tsy kilalao, tsy miteny manoloana ny akizy fotsiny atao hoe mampianatra fa misy zavatra maro be de reny zavatra rehetrarehetra reny zany mila jerena miaraka fa tsy hoe ze inona le teny mo ary ratsy amiko ty resaka hoe mamono afo ty, tsy resaka mamono afo ny tedavina am'izao fotoana zao fa resaka mitondra vahaolana. Zay vahaolana ifampiresahana satria ny zato isan-jato afa-po tsy sanatria hoe fierovana zany fa sarotra be nahitana an'izany zany na namanao zao ary mifampiresaka aminao samy miteny hoe tsy mety any rajoelina fa mino zato isan-jato fa raha mitovy amin'izay hevitra zay rehefa iresaka amin'izay hoe inona ary no atao mialatsiny fa tsy hitovy zato isan-jato zay zavatra fa tsy maintsy misy kosa nefa ny fifampianoana sy ny fifampiresahana. Misy ve zay zavatra ray zay rehefa atao zay mifampiena sy mifampiresaka zay mifankahazo ve le resaka, mifankahazo ve le olombelona hoe rehefa miteny ny ministra hoe tsy misy zany voly zany de azony reto mpampianatra ve zany, fa rehefa miteny koa le mpampianatra hoe tsy fantatro moa le montant na indemnité de logement iny Joël Bertsing fa natranona vorokely ara tsy voaofan'ilay lela vola intsony koa mba azon'le ministra koa ve zany hoe inona ny dikany na voanjo raika apoka raha tsy voavidiny aleo ifankahazo le resaka hoe manaiky ve ny rototo fa misy olana eto de ao anatin'izay olana zay no mitady izay hoe azo irisona. Ka misy ihany koa ataontsika hoe misy ihany koa inona filazan'izany tetiandro afahana miteny am'izao dingana voaloha zao de ty no mipetraka dingana faharoa dingana atongavana any am'le fahafapora tamin'iny fotoana iny nitakiana azy iny hoe io le nitakiana fa ho tanteraka rehefa tonga eto zay zavatra fa tsy fampanantenana fotsiny zay satria mampatsiahy fotsiny aho hoe mbola tsy ampy oviana moa le fito le tany amin'ny faritra mena be tany Beloha-sur-Tsirbina rehefa nanatitra ny kabeson'ny mpanjaka toera any nomena navery ny fanjakana frantsay ho aty Madagasikara de nisy fitokanana sekoly EPP manara-penitra atao Beloha-sur-Tsirbina de nisy fanambarana eo amin'ny aniny hoe amin'ny faran'ity taona ity sa ny faran'ny mandat izy zay raha tsy diso de tsy hisy tsony fa horaisina mpiasam-panjakana daholy ny mpampianatra frame nisy an'izany fampanantenana izany fomba natanterahana azy eo ny eo rehefa namoaka an'izany vaovao zany ny infoculture media ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny fanabeazam-pirenena ny antso hoe aleo fa diso iny tsy mety ny miteraka resa be iny nefa le filoham-pirenena no miteny azy mba azotsika tsaina ny zavatra tahaka zany de aveo moa hoe nahitsy ny ministra le izy ka le filoham-pirenena no niteny raha manitsy le ministra de asaivo manao hoy ato amin'izay publication ao amin'ny
pejiny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'izany fotoana zany hoe tsy mahafantatra n'le toe-java-misy ny filova iny moa nandeha de rehefa presahana teo lasa resabe teo moa le izy nidikodina teo de ny farana ihany ohatrany tsy haiko hoe nakaiza le nefaran'le izy fa somary novainay ny publication tato amin'ny pejy tamin'izay fotoan'izay nisy ihany koa ny fanambarany ny ministra ny fanabeazam-pirenena hoe reto isa reto no atao itenenana amintsika zany hoe lay rafitra KMT raha mitsangana tsy rafim-panjakana fa rafitra tena natao hitondrana an'izay hoe misy fitakiana mbola eritreretina fa tsy hita soratra ao anatin'ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana ny fanatanterahana azy sy ny firosona amin'ny fanatanterahana azy misy an'izany zavatra manomboka mikely indrindra io Andry Rajoelina sy ny firongony mbola mahita firongony be da be ny olona amin'ireny sampandraram-panjakana ety anivon'ny fokotany miakatra any amin'ny commune mandeha any amin'ny faritra mipaka ny ty amin'ny rafitra ty amin'ny niveau central fa zavatra kely tahaka an'izany de mandeha reto zavatra marobe ny resaka angovo ny délestage mbola misy ahoanany efa mandeha tsikelikely zao ray volana sy 5 andro ny fampanantenany ny filohan'ny fanavozana ny repoblika eo amin'ny resaka délestage amin'le resaka 1030 mégawatt le piesy efa nitenenina ihany koa tonga misy arahana zany zavatra rehetrarehetra ny rano manakory satria tsy de eny ny resaka tonga maitany amin'izao fotoana zao de ritra daholo ny vovo ny lavadrano ahoana ny anaovana an'izany zavatra ny inona ny fepetra takina amin'ireo de misy ny fanaovana forage maromaro efa nitenenina tahaka izany izy ireny fa ampy ve manahoana isaky ny fokotany amin'ny toerana tena tsy ahitana rano manahirana ny zay rano zay misy zavatra zany eo tsy maintsy indrindraindrindra lay goavambe fa inona ihany ty fanovany aiza ihany le fanovana ahoana ny fananganana n'izay fanovana zay lay fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy iresaka tena lay loha hevitra horesahana nireo karazana rafitra hoentina mandamina sy ny lalàna ifitsipika efampifezana ato amin'ny fiarahamonina malagasy ao anatin'ilay repoblika vaovao lay Madagasikara vaovao zany zavatra zany mbola ifampiresahanao avokoa ary fantatro fa misy fanontaniany Joel Rabeartsimy ary tsy ny birao an'ny KMT nao an'izany fa ny mpikambana ao amin'ny KMT fa ny birao de mpampandeha an'ilay rafitra KMT ka tsy hisy voailika tsy hisy hoadino reny atao hoe fangatahana rehetra reny misy antoko politika ao misy fiarahamonim-pirenena ao misy fikambanana ao misy ataontsika hoe na hatrampivavaka ao niteneniko hoe misy mpivavaka ao koa le nanao an'le hirany apitapitao aminamako any nanymbahoaka ao daholo reny ao mifananatra ao itenena koa zany hoe tsy nanoliana an'izaniza ary reo zay mieritreritra fa hoe tsy voilika tamin'ity fananganana ity de tsy misy fanoliana re tompoka fa teboka ray ihany no mipetraka de ny hoe tsy mila ao anatin'ny KMT ty teneniko ty tsy mila fikambanana na antoko mpanohana n'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy mila an'izay zavatra zay satria misy fepetra ny fomba hidirana ao anatin'ilay fifampiresahana samy malagasy ahafahana mandray ny fandraisana anjaranareo anatin'izany fa tsy mila an'izay zay zavatra zay de napetraka Joel Rabeartsimy mbola janona kely amin'izay légitimité an'ilay KMT zay ihany hoe miarina solofarjon aloha raha ohatra ka noresantsika misimisy ilay rafitra de tiako resana kely ilay ataontsika hoe tsangan'olona ao anatin'ilay KMT mihitsy satria zany ny zavatra irairan'ny olona anatina tambazotra tserasera miarina solofarjon hoe ohatra ny olona efa mahazatra ihany misy aramony sasa mihitsy hoe olona tany amin'ny TGV nalohan'ny TGV zay le voambolana nalohan'ny TGV tany ny tonga ty amin'ny KMT de milaza fa andrindra sy andamy na anaramaso ny sisa zay mihitsy ilay fomba ny safidianana n'ireo karazan'olona zany andrafitra ilay borao vaovao an'ny KMT le izy ane zay hoa ny tantaram-pirenena mitohy io zany tsy azo sarahana
anisan'ny nananganana ny KMT mba hitenenako an'izay resaka hoe tsangan'olona ao anatin'ny biraom-panatanteraka ny KMT zay be da be no miteny hoe raha mba tsy nisy an'ireny 2.7 reny 700 ny 72 zany 13 mai 72 mantsy tena zay enin'ny olona zay na tonga ny kianjany 13 mai hoe lasa toerana hoentina manongana zavatra eto Madagasikara. Rehefa be da be no miteny raha mba tsy nisy an'iny mai 72 iny mety mba lasa lavitra Madagasikara ohatr'izao. Tadidio fa reo zanatany frantsay reo dia misy antoko politika fa navadika moa izy département France d'outre-mer amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ohatra La Réunion, jereo tsara Mayotte, reny toerana reny misy antoko politika ao mangataka ny fahaleovan-tenany reny satria reny na tiana na tsy tiana tsy hoe faritany frantsay fa zanatany frantsay mody navadika départementa frantsay. I Madagasikara efa nanana an'izany statut zany fa nangataka ny fahaleovan-tenany dia rehefa mandeha le tantara hoe mai 72 ratsy tsy le mai 72 ny ratsy Joelina Beartsima fa ny fomba nanatanterahany mpitondra ilay fitakiana no tsy nifanaraka tamin'ilay teny Akianja, tsy nisy niaro le tolona dia ohatran'izay foana le zavatra misy. Fa zao ianao zany mety miditra ao anatin'le mai 72 ohatra ny tolona ary tadidio fa nisy koa ny 7 nisy zavatra nitakiana teo ohatra hoe nahita endrika ny olona fa ohatrany misy monopole ataony Marc Ravalomanana. Kanefa tsika rehefa niditra tao amin'ny fitondrana Rajoelina vao may nisy monopole enjana be nataony Mamy Ravatomanga. Misy zavatra zany ohatran'izay hoe le zavatra nitakiana mbola miseho amina endrika feno bibiana lavitra noho le teo aloha. Dia ny olona izay nitaky tamin'ny 7 nitarika ny fitakiana tamin'ny 7 ohatra ny TGV zany no nitarika an'izany dia nisy an'ilay Ramatoa izay secrétaire national ny antoko TGV tamin'izany fotoana zany ilay lasa coordonnatrice nationale ny KMT amin'izao fotoana izao dia tadidio fa reny tantara rehetrarehetra reny hoe tao anaty vanim-potoana anankiray dia efa niala tao anatin'le antoko izy noho ny fiovan'ny atao hoe tondrozotra izoran'ilay antoko. Zany raha-pirenena zany tsy ilay tolona natao Joelina Beartsima no ratsy fa ny lalana raisina rehefa aveo tsy hifanarahana ary tsy azo hitsy ka mampisitaka olona tsy tokony ho adinoana. Zany zavatra zany tsy tokony ho adinoana ary ny teny sy ny asa atao tadidio tsara fa tao anatin'ny fitondrana HVM Ramatoa Lanitra Kotomava tamin'izany fotoana izany rehefa niala teo amin'ny fitondrana ny fitondrana HVM izay tena nenjehan'ny TGV nataony nahita ny anarany mihitsy. Izany zavatra zany aza mody adino dia hoentina ihany koa satria ny zavatra tena mampanao ary zay le zany indray aloha tsy karazan'olona hoe aleo amono afo, aleo tapenam-bava ny olona fa ao anatin'le olona miteny ny rehetra mila mandanjalanja hoe misy fikasana ihany koa hoe tsy hampanjary zavatra vao mitsangana indrindra fa raha zavatra hita fa ho tsara dia tena atao izay androtoana hanapitehana azy. Fa raha zavatra efa hita fa ohatra ny tsy mandeha korony fa zao dia atosika ihany foana le izy. Fa zao ny fanakianana rehetrarehetra everiko hoe zavatra tsara ary ilaina reny satria inona ny mahatonga an'izany raha tsy misy an'ireny ny tompona andraikitra amin'izay andraikitra sy adidy raisiny dia mandrimandry manana aretina. Amin'ny fomba ahoana moa zany zao Joelina Beartsima no anekena ohatra hoe andeha tenenina tsy misy ireo fiketsiketsehan'ny mpampianatra frama mpiasan'ny ministera reo fa miditra le ministra ny teti-bolan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena anisan'ny lehibe indrindra amin'ny fandaniana ataony no mahatonga an'izay satria ny fampianarana dia anisany io karama amin'ny mpampianatra ny fampiodonana n'ireny sekoly ireny na tsy vita
amina tsy akany sy andavany ary dia efa vola be ho an'ny fandaninana mbola mpanjakana raha jerena ny pourcentage ka raha miditra ao izy mahita an'le teti-bola ngeza be izy tsy misy mitaky ninina ao mety alaim-panahany ele izy joelona Beartsimba anao zavatra fa satria milamindamina fa ny fisian'ireo zavatra mijoro ireo no avy hatrany dia manery azy andray fanapahan-kevitra anao asa amin'ny tena lahara-pahamehana ka amin'izao fotoan'izao amina raisiko voninahitra ary isaorako ireo rehetrarehetra tonga dia nanambana basy ary everiko fa basy aty fitiavana tokoa le anareo satria mahita hoe na publication na ny ICM pejy ny ICM dia tena marobe ny fanakiananao tena mety le izay zavatra zay ary izany ny fitaovana hoentina miasa fa raha io ny tonga dia le merci makasitrake manohana anareo zay mety tena za manokana mety tonga dia sany teny mihitsy andeha angataka 4 ary amin'ny anina aloha satria efa olona mpitondra teny dia lasa le voninahitra fa no reo atao hoe fanakianana maro eo dia matsapa ny tena Joelina Beartsimba hoe misy antsy be eo ambon'olona eo mila mitandrina ary arahan'olona maso amin'izay asa sy andraikitra atao zay fa raha tsy misy zay dia miala tsiny fa manahirana ho ale izy hoe inona mambahoaka ny fieritreretana ny tena haika raha fa aveo tena voatorabilany misitrika any anaty kesika mivoaka amin'ny Madagasikara mitsoaka ka tsy zany zavatra zany ny ilaina fa tena hoe nanaitra ny feo ny fieritreretan'ny malagasy tsika nanaitra ny malagasy tsika ho tompona andraikitra ary io malagasy io mino ary manantena zay aloha ataoko hoe manantena hoe io malagasy io tsy olona atoritorontsony fa olona vao tsy mifanaraka amin'ny eritreretiny dia mijoro ary maneho hevitra izy fa raha vao tsy zany koa ny olo-pirenena eto dia ratsy be ny mandray zavatra eto satria tsy anabady olona fa mila olona tompona andraikitra izany hoe olo-pirenena tena tompona andraikitra izay ny mahakasika ny kainte miarina Solofarjona anisan'ny ataontsika hoe mitana ny sainy maro ihany koa zao dia ny fihetsiketsehana korotana maro samihafa miseho amina endrika fanalana any Andry Rajoelina sy ny firongony izay mihitsy moa le voambolana miarina Solofarjona raha tsy resaka ny ataontsika hoe tanàna na Antananarivo renivohitra sika amin'izao fotoan'izao dia mbola mitohy ny fitakiana fanalana ny be ny tanàna amperinasa amin'izao fotoan'izao moa zany ao anaty izy dia mandeha ny resaka eny tsy efa-tsefaneny fa ireo olona zay ataontsika hoe mitady seza mitady tombontsoa manokana no mieritreritra n'izany fanalana be ny tanàna fa metrahana PDS sy ny sisa zay nefa raha tsy diso anisany antom-pisiny ilay KMT ihany koa ny ataontsika hoe fanalana ny ilay firongony Andry Rajoelina zay le izy ka itsika ny niarana hita teto hoe le izy mantsy hoe tanàna n'Antananarivo no resahantsika fa tsika ny mahita andoharany fotsitratra isa moa ty le ao anatin'ny fédération ny tota misy mihetsiketsika tsy mila tota tsony zay aiza koa amalafirenena reny RN7 tapaka ny any Toliara tsy toerana ray zany le izy ary ny raisan'le izy Joelina Beartsimba tsy hoe manao fiavo mpandresy tsy ihany le izy fa le toerana rehetrarehetra reny Joelina Beartsimba da nahitana olana tamin'ny resaka voka-pifidianana dia misy ny sasany tsy kitikitiana fa manondrana indray lehibe ny tanàna tokony pitipirina tsara fa manondrana le izy hitenenana antsika zany hoe misy zavatra misy fanapahan-kevitra mila raisina any ananinanany fa miteraka alahelo ao anatin'ilay malagasy ilay olo-pirenena le izy ohatra manome ohatra ray ange zahay dia misy koa ny manarary ohatra ao anatin'izany ohatra raha Antananarivo renivohitra no resahana dia izany tsy matadidy an'ireny hoe anizany tanàna atsika zao ny tanàna feo kely anankiray iny fa rehefa manontany ihany koa tsika ny TGV mpanohana ny Andry Rajoelina tsy nisy nakatohany zany ary lala Ramanantsoa zany anie tsy mpikatroka atao amin'ry zareo zany ary lala Ramanantsoa dia inona ny zavatra atao nisy olana koa izy tamin'ny resaka inona izy ity zany resaka misy miantso ny tena koa anaty mivantana fandarana hoe misy zavatra zany ao efa notazomina mampo fotsiny dia
tsy nasany teny de le ary lalana manatsohatra manana olana amin'ny TGV ny TGV samy TGV any anefa no nanao propagande ary ny teny mampiasa ndreo mpivarotra amoron-dalana azo le TGV raha tadiditsika le hoe inona moa prix scolaire manetsika an'ireo mpivarotra iteny de mifampanantenana tamin'ireny atsika ny tanàna de tsika zany mahazo mivarotra amoron-dalana de aveo le be ny tanàna rehefa nampandaniana tamin'ny alabato de voatery manaiky an'ireny zavatra reny de raha mezaka manao fanadiovana raha tsy afaka manao le izy de misavovovonao daholo zany ataontsika hoe lonilony zany de itenenana amintsika hoe rehefa ianao tsy tena nandeha tapaitsiny na tonga anao lany teo de io zavatra io mipotra le izy tsy afaka hiteny mihitsy raha matoa ary lala raha manatsoa androany satria ny zavatra lalaovina koa de mipetraka ho victime mandray avy eo io zavatra io mandreraka be eto Madagasikara hoe mipetraka ho victime zay nge victime fa tsy hoe zay foana nataonay ataontsika hoe argument itenenana tamin'izany fotoana zany fa nisy fotoana ny tenenana zany de nisy fotoana ho ny olona hoe raha ny tena manokana za manokana zao de anisan'ny tratra an'izany hoe rehefa mba ady hevitra momba lalàna serasera de ny secrétaire général ministère le mbola eo izy hatramin'izao fotoana zao no niteny anao hitanao fa adiny tombotsoanao manokana anao ta nefa tsy le fa ohatra iray ao anatin'le fanapara-pahefana ny teny anao de adaboka any iny de miresaka zavatra fa le amin'izao fotoana zao tady resaka hoe victime esorina ianao mahatsapa tsara fa miova ny rapport de force de mbola ny tale rehetrarehetra ohatra ao amin'ny commune ve maninona raha tonga de esorina fotsiny le anao na ny tsara indrindra mametra-pelany ianao mba tsy sy ny disadisa satria raha misy foana koa le korotana de tokony mahafantatra ianao za zany le olana eto za tena tian'le Antananarivo de miala za tena tian'le commune de miala ho azy fotsiny ianao satria ny fialanao androany tsy midika hoe tsy afaka miverina amin'le fanaovana le raha-piarahamonina ianao fa tena afaka miverina ianao mampiseho an'izay hoe tia androany fa tsy atao mifandray amin'ireny ary ny fahadisoana natao de tsy averina intsony itenenana amintsika zany zavatra rehetrarehetra zany hoe tsy mandehandeha ny vitsy mikitra ny rery ary le sy mifirongony de fitakiana natao teto amin'ity Madagasikara ity fa le firongony ao misy ny manambitamby misy ny mody miresaka fa mbola mamingana koa any ambadika any de reny zavatra rehetra reny itenenana amintsika hoe vomay mampamafy an'le hoe esory mihitsy raha ngale firongony fa ohatrany misy zavatra hafa ambadika zany zavatra zany Joël Biartzy zay indrindra tsara fantatra ihany rehetrarehetra ireny satria ho hitantsika aloha ny fomba fiasa nyty ataontsika hoe gouvernement taty eo ihany koa ilay KMT satria anatina fanaraha-maso zay misy ilay izy no amafisiny miaratsolo farajona teo moa ny makasika ny hoe tsy mifanitsaka ndraikitra amin'ny asan'ny solombavam-bahoaka ilay izy satria le KMT tsy raha fi-panjakana zay indrindra fa finiavana ivelan'ny fanjakana io andao averina tambatra le fa tsy vakivaky amin'izay raha miteny ohatra ny SVM ifanarahany ao anatin'ny KMT lasa feoan'ny KMT io hery maro be fa tsy hery tokana raha miteny ny ARB raha miteny ny titanindrazana raha miteny ny fiarahamonim-pirenena raha miteny ny tanora so misy iteny indray fa maninona no antokony tenenina raha miteny ny mpanao gazety tsy feoana vondrikery anankiray fa feoana vondrikery maro misy malagasy maro nanao hetsika teto amin'ny firenena ty ary tsy azonao tenenina hoe tsy nanana anjara biriky tamin'ny fampijoroana an'izao rafitra idirana amin'ny fanovana zao amaraparana antsika miarana solo farjona misatra tiako resahana kely fotsiny amaranantsika azy satria zavatra efa mpiseho foana ilay izy mandeha ihany koa ny resaka anatina tambazotra serasera fa efa lasa resaka be fotsiny ilay fomba fanatanterahana asa satria zao ohatra le resaka IST na tsy fafana mivoaka ny Madagasikara manokana de ino ny tena nampiomeny olona tena zay misy nampiomeny olona hoe olona efa tsy eto Madagasikara tsony namoahana IST zany hoe ohatrany lasiny alika vao manangom-bato ao anatin'ilay izy ay le olona efa tsy eto tsony sy ny sisa zany ao anatin'izay de somary gaga kely ihany moa ao anatin'ny rehetrarehetra mandeha moa ataontsika hoe audit maro samihafa anatina ministera amin'izao fotoana izao dia ho hitantsika hoe tena misy fanodikodonam-bola misy fanodikodonana zavatra maro samihafa marina ave nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana maro samihafa fa ilay fomba fiasa fotsiny tiako resana kely miarana sovarjana ny fomba fiasa de zay hoe aoka samy ho tsaraina amin'ny zavatra ataony ny tsirairay avy ao anatin'ny fanovana tahaka zao ary tsy ahilika amin'le hoe mbola tsy nisy an'izao mbola tsy nisy an'izao fa raisina amin'izay andraikin'izay izy inona ny andraikitsy ny tsirairay avy
ohatra inona ny andraikitry ny infoculture média ao anatin'ny fiarahamonina dia andeha tsy hiteny mihitsy sika ka tsy mbola voatendry ny tena tale generala ny serasera dia misalasala zay na manao zay ataona eto aloha zay dia tsy hainay tsara le izy fa mila mahafantatra ny andraikina ny tsirairay avy dia tsaraina arak'izay inona ny nataon'ny police de frontière mahakasika an'ireny tena nisy ve ny fanapahan-kevitra ny ainga tany amin'ny gouvernement dia amin'ny fotoana anankiray mila apetraka amin'ireo tompona andraikitra ireo zany fa raha tia zavatra ity ho any aty ampiandohana Joël Bertsimba ny sadasada ka hiala atao hitedavana fialantsiny daholo koa ny fandraisana andraikitra dia efa mety misaraka aty ampiandohana amin'ny fitakiana rehetra ny mety inony zay fisaran'izay mametra fialana rehefa tsy sa andray fanapahan-kevitra aleo atao azava tahaka an'izay le izy satria tsy tahaka an'izany noho ny fanarahana hoe manafinafina mampialokaloka tadidio fa voatendry amin'andraikitra zay ahafahana amin'ny solontenan'ny Madagasikara ny amin'ny banque mondiale ministry ny vola malagasy teo aloha ahoana ny asa atao ao anatin'izany ny raharaham-bahiny fanjakana malagasy fampiresahana satria soreny indray ny anakana ireo zavatra tokony ho tombotsoan'ny Madagasikara zany zavatra zany tsy hoe jerijerena fotsiny satria ny vaovao amin'izao dia tena efa miparitaka aingana be tsy azonao censurena an'izao tsy azonao atao zany a dia tahaka an'izany koa ohatra ny aina manjery pirenena ny televisionna sy ny radio tokony hiroso makany amin'izay tena hoe ina to hoe mifandanja tsara ny hoe vaovao maro lafo ny tonga ao a mipetraka ihany koa ilay hoe andraikitra amin'ny maha hoe television pirenena azy ny vaovao ofisialy mivoaka daholo fa ny endry-baovao eny amin'ny fiarahamonina tokony hivoaka ao ihany koa atonga ny olona hoe zany ny tena référence raha mbola vaovao correspondance be da be ny TVM sy ny RNM tsika zao eto amin'ny ICM radio olona telo aneny miasa eto tsy afaka ny ifaninana mihitsy zany a raha amina terme na hoe ressources humaines indrindra fa any amin'ny inona zavatra misy any amin'ny distrika lavitra indrindra any tokony ho azo ny TVM hoeto zany a zany zavatra any andraikitra mila raisina zany Joël Bertsimba fa tsy hoe mianahana dia mifanometsiny dia mitondra fanazavana dia mieritreritra fa rehefa mena ny fanazavana dia mipetraka ny olona mila asa mila fiovana apetraka eto Madagasikara fa raha mitsika eto ny androany ny Rasofarjona mankasitraka ny Joël mankasitraka ihany koa antsika rehetra nanaraka ny fandarana apetrao ao daholo ny fanamariana ahafahantsika raha misy ny fanontaniana dia aza misalasala tsika mametraka izany mankasitraka tompoko lasoko fa